Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Tao an-trano maizina no niseho ny tantara. Ao an-trano maizina ireto lehilahy anankiroa. Ny masony anankiray mibanjina ny kintana mazava sy mamiratra ary mandravaka ny habakabaka tahaka ny velory. Raha mbola revon'ny hatsarana sy ny akanton'izany endri-javatra izany izy, dia nanenika azy ny toe-tsaina feno fanantenana ka izao ny tao an-tsainy. Mbola misy zavatra tsara lavitra any ivelan'ireo baravy ireo. Ilay lehilahy etsy ankilany kosa mifantoka ny fijeriny amin'ny tany mamotaka manodidina ireo hevitry ny trano maizina. Tsy misy ninninina mampahery azy eo, hany ka miena hatrany hatrany ny fanantenany. Ny lalan'ny masony no nampiala izany ny fanantenana izany tao aminy. Maneho an-tsara ireo olana mpitranga eo amin'ny fiainantsika amin'izao vaninandro izao ny soratra masina. Saika eto amintsika mandrakarivo ireo toe-javatra mitarika eo amin'ny fahakiviana. Eny fa na ireo mpianatra mahatoky ny tompo aza dia teo anivon'izany mandrakariva. Soa ihany anefa fa feno fampahirezana maro be tokoa ny tenin'Andriamanitra ary loharano ny fanantenana. Izany hoe misy akony eo amin'ny fomba fijerintsika ny toe-javatra rehetra miseho eo amin'ny fiainana ny fanantenana. Izy no mahatonga antsika ho velombolo hatranina dia ao anatin'ny toe-javatra manahirana aza. Izany toe-javatra feno fanantenana izany dia miantraika amin'ny fihetseham-pontsika ary koa ny fahasalamana vatana sady mampitombo ny hery fiarovana sy ny fahatomombanana ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Matetika no tsy azontsika hovana ny fisehoan-javatra ivelany. Saingy ny toe-tsaintsika manoloana azy ireny kosa matetika no azontsika hovana. Eny, anio ary dia ndeha hiaraka hijery ny fomba fijerena Baiboly izay azahoantsika fanantenana lehibe tokoa izany rehetra izany. Misy akony tsara dia tsara eo amin'ny fahasalamantsika ny fijerena mandrakariva ny lafitsaran-javatra sy ny fananana fanantenana. Manamafy izany ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitomanina toko 7 ny 1:20 sy ny 7:20. Izany no eritreretiko ato am-poko ka dia anantena. Ny famontrapon'i Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izay.
fanantenana ambohijafy. Tsy hoela eny andrahona itra Jesosy tombolay mpanavo Zahary sy anao Fahorina fijaliana Amisay no tapitra Sambatra sitra ao an-danitra Poetakuto kuada Amenizay fotoniza Nitava ni Jehovara Poetakuto kuada Amenizay fotoniza Jesosy nitiavana AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Sana Zihisi Fangiri Firina Nafana Tanana Falasa Abuku Ireu Sabata Talu Isuru Para Bisatena Su Poeta Tijare Tizam Amenizay fotoniza Nitava ni Jehovara Poeta tijare tisa Amenizay fotoniza Jesosy nitiavana Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Miarahaba tompoko dia mirary soso fahombiazana ho antsika rehetra. Nresaka isika teto amin'ny fandaharana fa antoko ny fahombiazan'ny volo mangahazo atao ny mifantana tsara ireo tao mangahazo ho volena. Tsy adino ihany koa ny fihavana intelo mandra-piakatry ny volo mangahazo. Ka 3 na 4 herinandro aorian'ny fambolena ny fihavana voalohany, 2 volana aorian'ny fihavana voalohany ny fihavana faharoa, ary 3 volana aorian'ny fihavana faharoa iny ny fihavana fahatelo farany. Antoko ny fahatsaran'ny vokatra daholo no anaovana izany, koa dia mampirisika anao mba ampiatra. Nampafantarina teto ihany koa fa isan'ny teknika fanatsarana amin'ny fambolena mangahazo ny volo mangahazo mifaha na volo mangahazo atao anaty lavaka. Satria tokoa mantsy raha 10 kilao ohatra ny vokatra azonao amin'ny volo mangahazo mahazatra dia azo vokatra hatrany amin'ny 5 ka hatramin'ny 30 kilao any ho any ianao amin'ity volo mangahazo mifaha ity. Andramo anefa tena mahasoa anao sy ny ankonanao e.
fa inona indray ty ataony John? Adray, mamboly ako maninona indray? Ry siliko ohatrany mbo sambany vao nahita olona mamboly retsya. Aza de manaonao foana ry se a? Manaonao foana hony? Ka zao atao se zaoko. Ede. Aza ampijaliana toy io ny volo mangazo mifay e. Tadiaviny John ho ratsy ve vokatra hiakatra eo e? Silya. Ahoana e? Manatsara ny volo mangazo ani zao ataoko zao fa tsy sanatry io hoe manimbanimba azy. Manatsara? Ataoko adary se ho tezitra. Nazezika lanin'ireo voly hafa mboleny se manodidina amin'ny mangazo ireo fotsiny ary ve tsy ho ampy ana ratsy ny vokatra? Ratsy hoe ampiana zezika nga? Di soevitra ndriko ry Silya. Ampy tsara ho an'ireo voly hafa haingam-pitombo reo ny zezika ao amin'ity lavaka nambolena mangazo ty. Dia mbola ampy ny mangazo ihany koa? Ede izy. Tena marina ve zany? Enao vena hony. Tsy vitany hoe ampy fa tena manatsara ny volo mangazo mifazao fanampiana voly hafa zao. Tena marina. Ede izy. Voly haingam-pitombo moa se teo no atao? Dia inona avy zany no atao amin'izany? Rehefa volo mety miakatra ao anatin'ny 5 volana raha ela indrindra, zay de fa mety e. Zany io? De zany zao no amboleko an'ity tsaramaso ty. To tena mety tsara tokoa izy zany a. Andraso ary a isolo akanjo vetivety dia ampiko se avy eo e. Sitrany mba mahavitako. Mbola lozana isolo akanjo ray vile. Maloto kosa ny akanjoko. Angakaingany riko fa mbola misimisy ihany reto voly atao reto a. Eny e. Le retsya. Zoanitra no namorona ny tantara no renesinao teo, no velomin'ny mpanoratra sy Rila. Azo tsaraina trano ny volo mangazo atao. Tsara kokoa raha misy voly hafa tokoa ampiarahana volena amin'ny mangazo mifa. Ka ireo voly haingam-pitombo eo amin'ny 5 volana eo dia miakatra raha ela indrindra ny tena tsara ampiarahana amin'ny volo mangazo mifa. Inona avy ary zany? Ny tsaramaso ohatra, ny voanjobory, ny voanjombazaha, ny voatavo, ny katsaka, mbola mety ihany koa ny vary atanety. Mety ametra-panontaniana ianao hoe dia amokatra ve zany? Eny. Tena ampy tsara ho sakafon'ireo ny zezika na ilay fako natao andafaka tao amin'ny fambolena mangazo mifa. Koa dia mampirisika sady manintana anao hanao fampiarana fatombotsoa ny ankonana izany. Dia izay koa no amaranana ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Isaorana ianao nanaraka ny fandaharantsika, Zoanitra no nanomana izany ho anao, Rila kosa ny teo amin'ny lafiny teknika. Dia mahafikara eo amin'ny tany izay ambolenao. Tarika miantsa fiderana. Se o resitsona efa olom-baovao haokasany ny lasa efa de olom-baovao zao zana. Se o resitsona efa Sami ni lasa efadi ulumba uvauza siana Chizami tsuni nuvenu na fa Yana nuvenu na Twanatikyu Tukuro Izonziana
ny feon'ny fanantenana rasindralavo kapotraka miady atao mangotraka manana piavy mpandresy anao matoky fa izy tsy mandao rasindralavo kapotraka miady atao akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana azakiriana maketraka aminonjapiainana Zakiriana maketraka aminonja piainana mandaganire mba hanefenana olomba utampandresiana tsy zavitsony novelona fa iana novelona fizatina de mamiku sizavitsony novelona fa iana novelona manatiku tompo izao tsy anda fizatina de mamiku fizatina zay lay onjany fanantenana awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana ry mpiany malala ny dera ny haja ny saotra ho an'andriamanitra ray zanaka sy farahy masina ho antsika rehetra kosa ny fahazavan-tsaina eo ambany fitarian'ny fanahy masina Jesosy Kristy moa ny teny manao hoe haniraka ny fanahiko aminareo aho fa izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary izy no ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra ny fanahy masina no hitaridaranareo ho amin'ny marina rehetra ny tenin'Andriamanitra izay tiako hanomboana izao famelabelarana izao dia amin'ny Jaona 7:10 ka ny 7. Jaona 7:10 ka ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanirahinao. Mahafantatra an'Andriamanitra no fiainana mandrakizay. Samy mikatsaka ny atao hoe fiainana isika ary samy manana ny fomba izay ikatsahantsika n'izany fiainana izany. Ny sasany angamba ny fananana vola be no heverina fa tena fiainana
voninahitra be, laza, hery sy tanjaka, fahasalamana, fianakaviana mirijarija. Ny sasany angamba mety ho zavatra maro samihafa eo amin'ny fanatanjahantena, eo amin'ny mozika, eo amin'ny zavatra isan-karazany. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra eto, ny tena fiainana, ary tsy fiainana mandalo sy miserana fotsiny ihany, fa ny fiainana maharitra mandrakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra, tokana sady marina Jesosy Kristy izay ny raha. Iza moa Andriamanitra? I Mosesy ao amin'ny Eksodosy 7:30 dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hanehonin'Andriamanitra amin'ny voninahiny amin'ny andininy 7:20. Eksodosy 7:30. Ary hoy Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Moa ve mbola manana an'izany hetaheta izany isika? Tia hafantatra an'Andriamanitra, tia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Namaly tsotra Andriamanitra amin'ny Eksodosy 7:30 ka ny 20. Ary koa izy tsy mahazo mahita ny tavako ianao, fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Ny fahendren'Andriamanitra izany dia tsy namela ny Mosesy ahita ny tavany. I Mosesy moa zany ny mpanoratra ny Baiboly, ireo boky 5 voalohany atao hoe Pentateuka. Ka raha nahita ny tavan'Andriamanitra izy dia mety nanao famariparitana, nanao fanehonana izany amin'ny tenin'olombelona. Ary isika olombelona dia efa fantatr'Andriamanitra ny fironana ao amintsika ao, fa mitazona n'ilay teniny amintsika koa ne Satana dia mitady ny fomba rehetra mba andresena lahatra antsika fa isika dia tokony hitovy amin'Andriamanitra, ka fahendrena ao an'Andriamanitra mihitsy ny tsy namela antsika mba hita ny tavany, ka tsy navela no hitany Mosesy ny tavany, ary tsy afaka nanao famariparitana sy fanoritsoritana ary fanehoana antsoratra izany tavan'Andriamanitra izany i Mosesy. Raha ny toy ny tantara moa zany dia izao no vakitsika eo amin'ny Eksodosy 7:30 ka ny 20 sy ny 20 ary ny 20 aminaran'i Jesosy. Eksodosy 7:30, 20 dia ho Jehova, indro misy fitoerana eto anilako, dia janony eo ambonin'ny aram-bato ianao, ko raha mandalo ny voninahitro dia ataoko atsefatsefaky ny aram-bato ianao, ka ho saronako ny tanako ianao mandra-pandaloko, dia anaisotra ny tanako aho ka hahita ny vohoko ianao, fa ny tavako tsy ho hita. Zay zany ny toy ny tantara nahita ny vohon'Andriamanitra zany i Mosesy. Mora mirona dia mora mirona isika maneho an'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa, kanefa Andriamanitra dia nanambara mazava eo amin'ny didy 2 fa aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na zay mety ho endriky ny zavatra any amin'ny lanitra ambony na ety amin'ny tany ambany amin'ny rano ambanin'ny tany, aza mikoko anatreny ary aza manompo azy. Fa za Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafy sy ny zafin-doalika dia amin'izay rehetra mahakahala. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby zay tiaka mitandrina ny didiko. Mora manana fironana isika manome hendrika an'Andriamanitra. Misy ny atao hoe théologie de l'icône, izany hoe reny sary maro samihafa anehoana ny Mahandriamanitra ireny dia efa namorona ny taranak'olombelona théologie ihany koa. Hoe isika dia tsy mahita an'Andriamanitra, sarotsarotra ihany ny ivavaka amin'ny zavatra tsy hitaka dia deo amorona antsika zavatra hita maso izy re, ka dia indro isika fa hikohoka amin'izany, ka inona moa ny maharatsy an'izany. Zay le théologie de l'icône. Amin'ny fijerin'olombelona, amin'ny fiheveran'olombelona dia tsy mampaninina ny manao sarin-javatra voasikotra, fa mba maneho an'Andriamanitra iny. Sahala amin'ilay olona manana fiancé dia nandefa sary ilay fiancé satria any ampitany ranomasina lavitra be any, dia mba ilay sary zany no jerijereny eo mandrakariva. Mazava nefa ny tenin'Andriamanitra, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na zay mety ho endriky ny zavatra iny amin'ny lanitra ambony aty amin'ny tany ambany, any amin'ny rano ambanin'ny tany,
aza mekoky eo anatrehany ko mazava ny tenin'andriamanitra fa tsy akasitrahan'andriamanitra naovinanaovina izany fa za de saro-piaro i andriamanitra mora mifindramindreny ene ny fitiavanareo e mora mifindramindreny ene ny fitokisanareo e ary firifiry tokoa moa ny olona mitoky amin'andriamanitra vato andriamanitra hazo andriamanitra izay atsangany mba ho fanehoanan'ilay andriamanitra tsy hita maso kanefa saro-piaro andriamanitra mila mahafantatra an'izany isika fa izany no fiainana mandraky izay ko raha miamroborobo etseroa raha miamitatra etseroa izany fanaovana sary fanehonan'andriamanitra izany fananganana andriamanitra izay everina fa maneho an'ilay andriamanitra tsy hita maso dia aseho amin'ny zavatra maro samihafa arantirantsika ary izingizintsika ary zany tenin'andriamanitra izany fa saro-piaro andriamanitra ka tena tsy maka sitraka an'izany ary zareo tsara ny tena ambarany io didy faharoa io fa mamaly ny eloko ny ray ho amin'ny zanaka ho amin'ny zafy ho amin'ny zafiafy sy ny zafin-doalika taranaka faefatra iaran'ny valikeloky ny ray ary eo no etreretatsika alala ray aman-dreny malala raha isika no manaonao foana ka maneho an'andriamanitra anometo sary isan-karazany zavatra mivaingana isan-karazany zavaboary isan-karazany dia ny taranantsika no mandray ny valikeloka azy ataotsika ny taranantsika no mitondra faisana taranaka voalohany faharoa fahatelo fahaefatra no zany fotoana izao zay tokony iverenantsika amin'ny fanambaran'ny baiboly ny tena fahafantaran'andriamanitra mazava ny tenin' jesosy tamin'ilay vehivavy samaritana ary amin'ny fatsakan'i jakoba atao sikara jerentsika io amin'izao natoko faefatra rehefa ny teny io vehivavy io hoe ianareo mivavaka any jerosalema zay mivavaka eto gerizima de hoy jesosy jaona natoko faefatra filazantsarany jaona natoko faefatra de vakitsika ny andininy faraky ambyroapolo sy ny andininy fa 2 3 4 jaona natoko faefatra andy faraky ambyroapolo ka faefatra ambyroapolo aminaran'i jesosy hoy jesosy tany raha vehivavy mino ahy fa avy ny andro ka tsy am'ty tendrombohitra ity na ny jerosalema aza no ivavahanareo amin'ny ray ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka am'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka ivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny raik'io mitady ny mpivavaka amin'ny ho tahaka an'izany ka andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ho tanteraka amintsika rehetra ane zany ka tsy hivavaka amin'ny saritsarin'andriamanitra isika tsy hivavaka amin'izay vaingavaingan-javatra natsangatsika ho fanehonan'andriamanitra isika fa hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana iary hivavaka isika po andriamanitra ay misaotranao ny amin'ny fahamarinana ambarany teninao ko ampio zahay tsy anangana zavatra hafa tsy anao sary sikotra zavatra hafa na vaingambato na vaingakazo na vaingambola fotsy na vaingambolamena na zavatra maro samihafa zay mety hita maso fa hivavaka aminao fanahy sy ny fahamarinana fa izany no azo antoka anananay ny tena fiainana ary ny fiainana mandrakizay aminaran'i jesosy no angatany izany amen tarika balsama
raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. Panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tandrovy ny fahasalamanao. Mitohy hatrany ny fanarahanao ny feo fanantenana
fandaharana mahakasika fahasalamana indray no arahanao zao, mankasitraka anao mankafy mandrakariva. Ary to makaina be ty soary fa marary anga ianao sa satria aminareo lehilahy izay vehivavy tsy mba afaka makaina mihitsy raha tsy marary eo. aiza kosy hitako isan'andro ani ianao ohatran'izao raha tsy manasa lamba kely de manadiodio tokotany za ve mahalala hoe ay ty soary mba mahalala miala sasatra ihany. reraka aribary fa efa avy nanasa lamba be diabe de mba sady makaina reny manjainjaitra kely an'reto rovotry reto e. Zany ary aleo aloha zany mba akaseza de hipetrapetraka eto akaikinao eto fa ohatra mety eto an-davarangany ty a mandrapisakafontsika hariva. Karaha eo ihany ianao ribary mba tatao kely ny ety akanjo ny doda kely ty fa efa tsy atonina azy de mba alehibe azo koa. Zay indray soary sy le manararoatra kely. Ianao koa otry ory soary a ahoany ary iny ndry amin'ny volony dody aiza io e ary inona tokoa ty izy loko io sa inona fa inona ndray ary ny kilalao an'ireo ankizy ireo. Oa dray fa ahoana ribary a tsy izy rery any anie misy an'le izy ry soary jerenao anie jereo koa ny naivo iny koa tolotra. Oa dray andraso atsoko fa mahakamo ary eto mijery azy naivo. ary lasaizany zanako teo ry bary zaza dala mihitsy ny ianao. fa hoany nasaiko ny sasa aloha ary ambadika ary e fa nisinona hony ry bary a nilokony tamin'ny lafarinina anie ty volo e am'izay hony a mitovy amindrema kely daholo ny volony zareo ekipany baolina. te hitovy amindrema kely amin'le volony misy fotsy mitambatra iny de nilokona lafarinina ny volo. Zany mihitsy e zany ny lazainy ahateo. Oa dray so ary fa tsy peinture l'huile ny nandokony an'iny fa zay vao tsy maintsy ny solaina ny volony zanakao. tena zany mihitsy ry bary saika nahita angano zaza dala mihitsy ndre maro mba tsy fidiny azy misy an'iny volo fotsy mitambatra iny reto ankizy de hoe te hitovy aminy zaza dala marina nenao. fa hono ho ahy inona toko moa mahatonga an'ireny volo fotsy mitambatra eo amin'ny volo reny aretina ve reny sa inona tsika zany samy mametra-panontaniana ry bary hoe inona reny a inona ny tena mahatonga an'ireny. andraso fa rehefa miona amin'ny mamandrema kely a de mba hoantaniko azy mahakasika an'izy reny ka. marina mihitsy zany sady azoko antoka fa netiny tany ampitsabo manokana mahakasika an'ireny ndrema kely satria reny olo reny mantsy tena faran'izay mailo raha resaka fahasalamana. Zay aloha de mariny. nadio veridoda eny tompoko dada mety ampametra-panontaniananao tokoa reny volo fotsy mitambatra eny amin'ny volon'ny olona sasantsasany eny reny. eto indrindra madame Sabine Rakotondranaivo mpampianatra pikaroka nandalina manokana fitsaboana hoditra sy ny tarehy amin'ny alalan'ny zava-maniry sy ny huile essentielle iresadresaka mahakasika izay. miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana. miarabantsika mpiaino sy mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana fahasalamana eto amin'ny feo fanantenana indray ny namanao Sabine Rakotondranaivo. mahaliana ny mpiaino tokoa
ny mahakasika ireny volofotsy mitambatra ireny, inona no azo ilazana azy ireny Madame Sabine Rakotondranaivo? Ny piebaldisma dia volofotsy mitangorona amin'ny faritra iray ao amin'ny loha. Ny tena ahitana azy matetika dia amin'ny andrina, na ilay antsoina koa hoe mèche frontale. Kanefa mety hisy azy io koa eo amin'ny faritra hafa eo amin'ny volondoha. Misy piebaldisma koa amin'ny vatana, antsoina hoe albinisme partiel. Fandraisantsika androany dia ny amin'ny volo. Ya, inona reny mety ho antony mahatonga azy ireny? Fotsy ilay volo eo amin'ilay faritra, vokatry ny atao hoe hypomélanose, izany hoe olana eo amin'ny famokarana ny mélanosita, ny mélanine. Ny mélanine moa fantatsika fa tompon'andraikitra amin'ny loko natoralin'ny volo. Ny mahatonga an'izy ity koa dia fahaverezan'ny mélanosita. Ny mélanosita no sela mpamokatra ny mélanine. Manitikitika ny saina ihany koa, manaranaka ve ireny volofotsy mitambatra ireny na piebaldisme? Tranga anankiray izany no tantaraiko antsika. Nisy renim-pianakaviana anankiray nisy an'ity piebaldisme ity. Izany hoe teo amin'ny andriny mèche frontale. Rehefa niteraka ny zanany vavy voalohany izy dia akory ny aterany fa nisy ihany koa ilay zanany. Ary rehefa nanao fanadihadiana izy dia ny renibeny nisy an'izy ity koa fa tsy fantany izay nahatonga azy satria ity renibeny ity dia natsangana. Izany hoe raha amin'izay tranga izay izany dia hita fa manaranaka ity piebaldisme ity. Izy ity aloha izany dia tsy dia fahita firy. Raha eo amin'ny volofotsiny no misy azy dia ilay voalaza teo aloha hoe hypomélanosome na hypomélanose. Izany hoe olana eo amin'ny famokaran'ny mélanosita, ny mélanine. Fa misy endrika piebaldisme izay antsoina hoe autosomique, izay hatrany am-boka no misy azy. Izany hoe voateraka izany ilay zazakely dia misy volofotsy mitangorona eo amin'ny faritry ny lohany. Mety hoe ao tapon-dohany io mety eo amin'ny andriny io. Ary indraindray koa rehefa izay tranga izay no miseho fa tsy dia matetika dia misy faritra fotsifotsy koa eo amin'ny vatany. Io tranga io dia tsy miova mihitsy mandritry ny fiainany. Izany hoe rehefa misy an'io izany ilay izy dia tsy miova mihitsy ny tsy hoe misitrana na hoe afaka. Raha nisy izany voan'ity piebaldisme ity ny fianakaviana amin'ny mpivady izany na mety hoe ny lahy na ny vavy dia mety ho tratra ny taranany. Dia hono tompoko, mety misy ifandraisany amin'ny azapotsy na vitiligo ve ity piebaldisme ity? Tsy azo afangarontsika amin'ilay aretina antsoina hoe vitiligo izy ity na ilay hoe azapotsy, na koa ilay antsoina hoe albinisme na canicée congénitale, fa tena samihafa mihitsy izany ireo. Mazava izay. Misy fitsaboana azo atao ve amin'ity volofotsy mitambatra ity? Raha ilay volofotsy mitangorona eo amin'ny faritry ny loha dia tsy misy ny fitsaboana, fa fanafenana amin'ny alalan'ny fandokoana no azo atao. Ireto raha misy torohevitra vitsivitsy azo omena hisorohana an'ity piebaldisme ity. Le piebaldisme le resantsika eto indray izany dia hypomélanose. Tokony izany hihinana noa betsaka, dia céréaly feno na le hoe céréale complète, dia tsara koa mihinana voamaina betsaka, dia zavoka sy ny pitipoa. Ajanona ny fisotroana alkôla sy ny fifohana sigara. Tandremana ihany koa ny fitaninana masoandro be loatra fa mety ho mahatsapa mamay eo amin'ny faritra misy ity piebaldisme ity indraindray.
ny fandokoana ny volo fanafenana ilay volo fotsy no azo atao raha toa ka tsy tiana ilay volo fotsy mitambatra. Azonao averina eto ve ny fomba fandokoana volo na fanafenana ny volo fotsy? Azo afenina amin'ny alalan'ny fandokoana volo amin'ny loko misy akora simika ny volo. Nefa tsy ny olona rehetra no mahazaka izany, ka noho izany dia reto misy akora natoraly vitsivitsy omena antsika. Vovoka kafe nendasina natao maibe somary lasa maintimainty. Rehefa voatoto ilay izy dia ampiana vinaigre fotsy. Ny asan'ilay vinaigre fotsy dia mampangirana sady manala gadrany ihany koa. Dia afaka ampiana tantely kely. Atao fatra mitovy ireo dia afangaro fa tsy atao mandranoka be loatra satria manjary miraraka. Sasana ny volo dia atao maina. Dia hosorana atao fitetaka eo amin'ny volo. Ilay akora namboarina teo izany. Avela ijanona 20 minitra na mihoatra dia avy eo dia kobanina. Atao matetika isan-kerinandro dia mahazo loko ny volo fotsy. Izany rehefa mamerimberina matetika izany ianao manao an'io kafe io dia lasa mahazo loko tsara le faritra fotsifotsy iny izany. Afaka mampiasa ihany koa kakao, vovoka chocolat izany. Vovoka kakao 3 sotro lehibe na izay ampy. Dia ampiana tantely 3 sotro lehibe. Afangaro tsara ireo ary ahositra ny volo efa madio sy maina. Avela hipetraka elaela vao kobanina. Raha atao matetika dia azahoana loko somary marron antitra. Rehefa izany ianao verimberina dia lasa marron antitra le volo. Misy mantsy olona sasany tsy dia tiany loatra le hoe maintimainty le volo izany. Ene na le antsoina hoe mona. Vovoka ene na raviny dia amainina ary totoina atao mahazo vovoka poudre izany. Efa misy koa izany izy io amidy eny amin'ny mpivarotra. Maka rano mangotraka izay ampy mahalevina azy, izany hoe atao somary mahazo paty izany. Afaka ampiana menaka kinana 2 sotro lehibe. Raha ohatra izany ianao ka manana an'ilay volo matavy, izany hoe antsoina hoe gras, izany hoe miteraka menaka fotsiny izany ilay volonao nefa ianao tsy nanisy menaka, dia afaka tsy asianao an'ilay kinana ilay izy. Afangaro ireo atao tonga paty matevina. Dia hosorana amin'ilay volo izy mbola mafana iny. Tsy avela mangatsiaka izany fa izy ilay mbola mafana iny dia tonga dia iny no hosorana amin'ilay volo. Avela ijanona eo amin'ny volo mandra-palasa maina ny paty iny. Izay izany vao kobanina. Misaotra tompoko. Raha toa izany ka hisafidy ny fomba natoraly andokoana ny volo fotsy mitambatra ianao, dia misy safidy 3 ny resahana teo: ny kafe na ny kakao na ny moina. Dia anjaranao mampiasa izany arak'izay mety aminao. Dia izay ihany koa no amaranana ny fandaharana arena ny fahasalamako amin'ity androany ity. Tsara ny mampatsiahy fa Madame Sabine Rakotondranayvo no ny fampitafatafa tao anatin'ny fandaharana. Izy moa dia mpampianatra pikaroka nandalina manokana ny fitsaboana ny hoditra sy ny tarehy amin'ny alalan'ny zavamaniry sy ny huile essentielle. Isaorana indrindra izy nanolotra izay mahasoa ho antsika. Isaorana ihany koa ianao mpiaina nanaraka ny fandaharana. Andriamanitra ne ombantsika rehetra. Zohanitra Sirila no ny farimbona na totosan'ny fandaharana arena ny fahasalamako, dia miraray antsika ho salama hatrany. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen.
tary lala. Mitsiki mandrakariva na inona manjoana ialina e madiva ho avilany maranava rasendra ny ady mafy feno avona ny lalana tsenao amitsiki ny rafy vokopandresiana fatsiki noenty mandresy ny enatra sy ny taotra malova ny endritrao ho mateo ty mafinaritra. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Namboary milay pahary ahay mitsikiana enina dia marary ny leso mahazoana fatiky noenty mandresy ny ambompo sy ny avona mitsiky avy ao ampo maneo ny ty fiavanana fatsiky noenty mandresy ny enatra sy ny taotra malova ny endritrao ho mateo ty mafinaritra. Ilay feo ny fanantenana Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Faly mandray an-tanànanao amin'ny alalan'izao ontsapio zao zahay misaotra noho ny faly ananao andao ary isika iara ianatra ny soratra masina ao anatin'ny fotoana foy mirary izay mba ho tarihan'ny fanahy masina ianao amin'izany. Famelan-keloka sy fihavanana, famelan-keloka sy fihavanana dia ho fakitsika vetrany izay voalaza ny Matio 7:12. Matio 7:12. Ity ilay antsointsika mahazatra hoe lalàna volamena. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Amin'ny fomba ahoana no anehoantsika izany fitsipika izany eo amin'ny fiainantsika. Zao no ambaran'i Paoly. Miazà mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Hebreo 12:15 misy an'izay. Hebreo 12:15. Mety manao izay azontsika atao tokoa isika mba hihavanana amin'ny olona iray izay nandratra antsika. Saingy ahoana raha toa ka tsy hainao antsika izy ary tsy mety miova mihitsy. Na ahoana dia mitondra soa ho antsika ny mizotra amin'ny lalan'ny famelan-keloka izay efa noresantsika teo aloha. Indrindra raha ao anatin'ny ankonana ilay olona nanao ratsy antsika. Ampahany manandanja
amin'ny famahana ny disadisa mitranga ny famelan-keloka. Ina tokoa moa no mitranga rehefa misy olona manao ratsy aminao, mametraka rindrina manasaraka anao sy olona io Satana, rindrina izay mahatonga anao tsy ho tiantsony ilay olona izay nandratra anao. Noho izany dia safidy hanampy anao andrava io rindrina io ny famelan-keloka. Izao no ambarandramatoa ilay Noay teo amin'ilay boky no mitondra ny lohateny hoe henoinareo ny fanoharana ka ny pejy 220. Hoy izy hoe tsy hoe voavela ny elontsika satria mamela eloka isika, fa araka ny namelantsika eloka no amelana ny elontsika. Ny fototry ny famelan-keloka rehetra dia hita eo amin'ilay fitiavan'Andriamanitra izay tsy mendrika ho antsika akory. Nefa ny fihetsintsika amin'ny hafa dia mampiseho na noraisitsika ho antsika izany fitiavana izany na tsy. Noho izany hoy Kristy hoe fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharanao anareo. Mateo 7:7. Dia mbola izy ihany no manohy. Taka izany koa, rehefa manao fahadisoana isika dia tokony ianao izay azontsika atao rehetra mba hanasitranana ny fifandraisana tapaka eo amintsika sy ny hafa. Ilaintsika ny maneho fialan-tsiny, ilaintsika ny mangataka famelana aminy. Izao no sain'i Jesosy ataontsika. Ary amin'izany, raha mitondra fanatitra eo anoloan'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fandrahalanao manana lahelo aminao, dia avela eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha ataovy izay evananao amin'ny rahalainao, ary rehefa miverina dia efa ho atero ny fanatitrao. Mateo 5:17-20. Mateo 5:17-20. Mahafinaritra ny mandre ny olona izay nandratra anao ary miala tsiny sy mangataka famelana. Tsara ihany koa ny manao toy izany amin'ny hafa. Mandehana ataovy izany. Aza miandrela izao ankehitriny izao raha toa ka mahatsapy ianao fa nandratra olona. Ataovy izany dingana voalohany izany. Raha ianao kosa no ratraina dia manapa-hevitra hamela ny elony na dia mbola tsy niaiky akory azy izy. Azonao atao ny miantso azy amin'ny telefônina dia mangataka fionana aminy. Rehefa tafahoana dia eo vao ataony resaka. Mivavaka isika. Rainay ny an-danitro, misaotra noho ny teninao. Tsapanay fa malemy sosa tokoa izahay ary sarotra aminay izany miaiky izany. Ary sarotra aminay ihany koa izahay mamela ny olona nandratra anay izany. Indrindra ireo izay tena nampatsiaro fangirofirinanay. Mangataka aminao izahay, omeo hery mba ahafahanay mamela eloka ireo izay nanota taminay. Ary feno hery ihany koa mba ahafahanay miaiky ny elokay. Oka ho hitanay Jesosy Kristy ilay nombona teo amin'ny fijaliana mba ho famelana ny elokay. Dia misaotra anao izay mamaly izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.